Mbola eo amin'izay vaovao izay atrandy orinasa lehibe maro mpamokatra makamba no miorina ao anatin'ny faritra Boeny. Raha ny nambarany lehibe ny faritra Boeny nefa dia tsy mbola tena mampidi-bola amin'ny commune sy ny faritra ary tsy mipaka amin'ny sosialy nipona ny fisindro orinasa lehibe ireo. Orinasa mpamokatra makamba miisa 10 misy ao anatin'ny faritra Boeny, anisan'izany ny Soma Pêche, Refrizy Pêche, Pêche Export, Sosi Diploma ary Aqualma. Tsy mbola tena mampidi-bola amin'ny commune sy ny faritra ary tsy mipaka amin'ny sosialy niponina ny fisindreo orinasa lehibe ireo araka nambarany lehibe ny faritra Boeny. Mampiasa olona betsaka aloha Amanarivony, fianakaviana maro no velona amin'ny alalan'io secteur pêche io satria misy orinasa be dia be eto anaky 3-4 tena orinasa ngeza be amin'ny resaka pêche ankoatran'le aquaculture ny resako any Mahajamba. Amanarivony zany olona velomin'izy io. Mazava ho azy misy fiantraikany tsara eo amin'ny resaka social zay zavatra zay satria ialana amin'ny resaka ady amin'ny tsy fanananasa dia efa azo lazaina fa efa voavany olana mikasika an'izay. Eo amin'ny lafiny retombée économique ndray dia zareo ny ankamaroan'ny société ireo dia manondrana ny entany any ivelany. Mazava ho azy rehefa manondrana ny entany any ivelany izy misy retombée économique eo amin'ny économie ny firenena amin'ny ankapobeny satria tsy maintsy misy rapatriement de devise ataon'izy ireo. Eo amin'ny lafiny fiantraikany eo amin'ny faritra na eo amin'ny commune ny resahana dia mbola tsy dia hita taratra loatra izay retombée économique sur indrindrindra en terme resaka ressources parafiscales zay angamba ny resako amin'izay tsy dia misy retombée fitsy satria vitsy amin'izy ireo mandoa ristourna ohatra raha zay ny resantsika produit halieutique. Nandritra ny fionana tamin'ireo mpandrara mpanondrana makamba dia nanamafy ny ministry ny Arenan-dranomasina sy ny Jono fa adidin'ny orinasa ny manao sy mandoa etra ary mandray anjara amin'ny lafiny sosialy. Zavatra tokony ataony eny zany devoirany zany na tsy mijery sy eo amin'ny lafiny sosialy ihany fa izy moa teneny monsieur le maire eny hoe na ariary eny eo izy par tonne dia ataoko efa zava-dehibe zay ka ireo tsy maintsy hakana fepetra manokana zany efa niresahana izy teo dia mbola iresahana ihany koa rehefa ny Antananarivo izy hoe rehefa ohatran'io izy dia tsy ara-miasa antsika dia hainay zahay efa manana ny paikady izay tokony ataonay fa tsy maintsy alohany ry zareo aloha iny ristourna na prélèvement izay tokony ataony amin'ny fidira-bola izay tokony ataony eto iny ary tena nytenenina mihitsy izy oka izy zay fiara-miasa zay. Nisongadiny indrindra ireo tao anatin'ny fionana teo amin'ny orinasa mpanondrana makamba niaraka tamin'ny ministeran'ny Jono ary ny tompona andraikitra avy amin'ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ao anatin'ny faritra Boeny. Izany dia tafiditra hatrany amin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-panjonoana ary ny fankalazana ny 50 taona ny Jono industrialy malagasy.